Aleloia. Sotra n'Andriamanitra ibetsika tafaverina indray eto amin'ity toerana ity izao tolakandro izao. Tonga eto amin'ny fotoana andraisana ny tenin'Andriamanitra tsika amin'ity tolakandro ity a. Andeha hosokafantsika ireto andininy vitsivitsy amin'ny toerana anankitelo ireto. Ny boky ny Isaia toko faha 1:20, andininy 9, Salamo 7:30, andininy 8:20, Salamo 7:30, andininy 5. Amin'ny anaran'ny Tompo no andeha hamakitsika ny soratra masina rehetra. Isaia 1:20, andininy 9. Fa izao Jehova dia tia rariny, alako ny fandrobana atao fanatitra dorana, omeko ny valinasany amin'ny fahamarinana izy, ary fanekena mandrakizay no ataoko aminy. Salamo 7:30 tsika izao, andininy 8:20. Fa Jehova tia rariny, tia fahamarinana sy rariny izy. Enika ny fahatsarany Jehova ny tany. Aleloia. Tranga samihafa manodidina n'io atao hoe rariny io. Raha manokatra ny boky ny Malakia toko 3:5 tsika, dia toy izao no resahan'ny tenin'Andriamanitra. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy, Malakia ny toko 3, ny andininy 5. Ry anatona anareo ho fitsarana aho, ka vavolombelona faingana nameloka ny mpanana hody sy ny mpijangajanga sy ny mpianian-tsitoa sy ny mpampahory, ny mpikarama mikaramany mba mitondra tena sy ny kamboty, ary izay mamily ny vahiny amin'ny rariny izay azy, fa tsy matahotra hoy Jehova tompony maro. Eto dia voaresaka ny hoe rariny, saingy ny mampalahelo dia izao no lazainy ery amin'ny tapany farany hoe misy mamily ny rariny. Ily ny rariny. Ty misy endrika hafa anankiray. Boky ny Amosa toko 10. Ndeha hovaika antsika ny andininy 12. Eo antsika miverina ery amin'ny andininy 7. Amin'ny anaran'i Jesosy hatrany. Amosa toko 10, andininy 12. Fa fantatro fa be ny fandikan-dalanareo ary fatratra ny fahotanareo. Ireo dia mampahory ny marina sy mandray kolikoly, ary mamadika ny rariny ho an'ny mahantra eo am-bavahady. Andininy 7. Dia nareo izay mamadika ny rariny ho zava-mahafaty, ary mampiongana ny fahamarinana eo amin'ny tany. Resahana teo aloha dia hoe mamily. Fitindray dia voaresaka eto hoe mamadika. Efa mazava zao hoe mainty io, iterena fotsiny hoe fotsy io. Tsy rariny zany. Misy rariny avadika, misy rariny tena hoe ezahana foanana. Dia hoy ny Baiboly,
Exodosy 3:20 aza manaraka ny maro anao ratsy, aza mamaly ny amin'ny adin'ny olona hivily anaraka ny maro amadika ny rariny. Na dia zao tontolo zao mitambatra azy no miazakazaka ka metaka ny hoe voix de majorité, kanefa zavatra tsy rariny halan'Andriamanitra zany, tsy tian'Andriamanitra zany, tsy mety amin'Andriamanitra zany. Zay le hoe rariny avadika, tsy ny fahamaron'ny raisonnement na ny argument zay nentina nanambara sy ny laza ary namoahana ny tezy tao anatin'le zavatra iray no amarina tsy amarina ny zavatra iray, fa le hoe aiza ny rariny, aiza ny rariny. Misy mamadika ny rariny. Fahatelo, andika antsika somary epita ato amin'ny bokin'ny Habakoka dia hosokafantsika ny toko voalohany, bokin'ny Habakoka, raisitsika ny toko voalohany 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa noho izany dia tsy ampiery ny lalàna ary tsy mivoaka ny rariny, fa irotan'ny ratsy fanahy marina, ka izany no ivoahan'ny fitsarana tsy marina. Tsy mivoaka ny rariny, tsy tafavoaka. Inina takonana? Ho ty tsy hita, sakanana sy saromana. Nahoana? Amboamboarina fotsiny, satria tsy tiana ivoaka ny rariny. Io dia planiny devil, sain-daliny Satana, saromana ny rariny, totofana ny rariny, takomana ny rariny. Tena ho ty tsy hita ny rariny, dia tonga amin'le tepika manahirana mana hoe samy mody tsy tia fantatra ny rehetra. Araso nataony nandevina an'izany vocabulaire zany, hanaisika azy tsy eto ambonin'ny tany, dia nesorina ary tena mivoanana, saingy tsy azo natao. Takomana tsy avela ivoaka ny rariny. Ity misy zavatra anankiray jerevantsika farany mialohan'ny epitatsika amin'ny tohiny. Mika 3:7 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy hatrany ny soratra masina. Mika 3:7 dia ho raisitsika dia ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zay ambarany sy lazainy eto amin'ny 7. Masina ianareo, miaino zao lolon'ny taranak'i Jakoba sy ny mpanapaka ny taranak'Israely, fa ianareo zay manao ny rariny ho fahavetavetana sy mamadika ny hitsiny rehetra. Zay indray zany rariny zany dia ataon'ny olona ho zavatra maloiloy, everin'ny olona ho zavatra tsy firesaka intsony, tsy fiteny intsony, ary tsy tokony ho resahana intsony, dia everiny toy ny fahavetaveta riavana. Mafantatro tokoa ve? Keniky ny faharatsiana ity tany ty, anjakan'ny tsy rariny amin'ny endrika maro samihafa, zeo etsy, zeo ero, tranga, poitra, ary tena maso laka amin'ny toerana maro, sehatra maro. Tsy rariny, todika ianao miankavia, todika ianao miankavanana, jery ianao menavaratra, tazana ianao menatsimo, misy tsy rariny, misy tsy rariny, feno tsy rariny eto amin'ity tany ity. Fiarahamonina
mpianarana ny anaty orinasa toerana maro isan-karazany indrisy tsy rariny atao amin'ny ankizy, tsy rariny atao amin'ny vehivavy, tsy rariny miatra amin'ny ray mpianakaviana, tsy rariny miatra amin'ny olon'Andriamanitra, tsy rariny eny rehetra eny, ary ombenombeny isa-tsekondra misy fisetona miakatra mamakivaky miabakabaka, fisetona fiaiza, fisetona nanahoana, fisetona vokatry ninona, vokatry ny tsy rariny. Irifiry moa ny olona hiara-ny fanjakazakana, fanaovana tsindry azo lena, ny fanaovana ramatahora sy ny fanapara-pahefana amin'ny endrika maro isan-karazany. Tokantrano, aty fianakaviana, toy ny amin'ny toerana tsy ampoizina rehetra. Fanararotana, fizahan-tavan'olona, taingim-bosina, tsindry azo lena. Tsy tambo isaina. Anisan'ny nampitomany ary nampirotsan-dranomasina. Inandrenesana nyity fianakaviana anankiray nangatabavaka, traumatisé tanteraka le zanany vavy, aotra faingodiminy tsy nalasadala azy. Fa naninona? Kolikoly ara-pananahana, tsy afa-panadinana raha tsy miaraka amin'ny tompona andraikitra. Afaka tamin'iny tsy tafiditra tao amin'ilay posta nirina, na dia votsy maika sy fiofanana arakasa azy no tadiavina raha tsy miaraka amin'ny tompona andraikitra. Loza santionany zany. Ireo tafitrano be dia be, rindrina efatra, tokantrano samihafa, dia manafiny zavatra be dia be ny tsy rariny any anaty tokantrano any. Ray mpianakaviana manapa-pahefana, mangidy ny ataony amin'ny zanany, amin'ny vatany, tsy mahita ny rariny eny ka na mety na tsy mety, pety foana, testava, teriteriny, fandrahonany, ary te mefara ny fikasihan-tanany, riavana any amin'ny orinasa, any am-pianarana, indraindray azy mpalahelo te hiditra sy soko-mangina any amin'ny fitoeram-pivavahana, ny fanesorana ny rariny, ka ombeny any amin'ilay fiangonakafo reny, da andrenesana olona mitaraina tomany satria maninona? Tsy afaka manao an'izao raha tsy manao an'izao, tsy afaka tonga amin'izao tanjony izao raha tsy mandoa zavatra ohatr'izao. Riavana, tsy rariny. Endrika isehony zany. Be dia be ny tsy rariny. Ao ny tsisy mpiaino, tsy afaka miteny. Ao ny matahotra, ao ny efa tena voapapony ny complexe d'infériorité satria voadona lava. Naizanaiza tany andehanany, ko maneno saoana, tsy mba ahitany fity, latsa, fanesona, fanilikiliana, zany ny rano fisotriny, zany ny sakafo hohaniny, naizanaiza toerana mba andehanany, mba nitaraina tamin'ny fianakaviana, findrisy, fanenjehana, latsa, zany no azony tany, riavana, tsy rariny, tsy rariny. Falazay koa anao koa, misy endry zavatra miseho zay tena tsy rariny. Ampiakarina kely ny retory lalahy, aretina, rariny ve ny olona iray mitondra beky? Rariny ve zany? Tsy rariny.
satria tsy noharian'Andriamanitra iadama na eva ka hoe rehefa tonga ny famoronana andehtsika amboatra olona tahaka ny endritsika rehefa mifandinika Andriamanitra ray zanaka fanamasina dia ny teny manao hoe dia ometsika beky izy na anao mitondra mitseran'ny aina eo amin'ny fitoem-pahasalamanao io sy rariny angeo sy rariny ianao marary vavony sy mba tanteraka ianao voan'ny cancer sy rariny ianao manana maso tsy mahita sy rariny io ianao paorin'ny diabeta sy rariny io ianao vesaran'ny olana sy ny problema sy rariny io ianao miseto mitaraina mitomany no ny atinao no ny olanao no ny problemanao sanao lazaina nisanisa intsony satria angamba mba nisy fotoana nisy namana natokisanao mba nizaranao ny tsy ambaratelo indrisy nefa fa nitenenanao tamin'ny noely tsy vaolana zay natenainy no tonga fa indro problemany amin'ny problema satria na eliny maneran-tany ny fototry ny olanao tsy rariny zany tsy rariny fitiny tsy rariny anankiray fa nizakazakany ny devoly eo amin'ny fiainanao ampahory ampijaly ampitomany ampitondra ny seran'ny aina antatsipidy ampita sy ampitsofoka anao ao amin'ny zoka tsy atonina anao tsy rariny tsy rariny tsy rariny anankiray resahako farany fantrana tsy mety afaka fa sairana andava tsy nateraka ho amin'izany ianao tsy rariny zany tosa janvier tosa février tapitra ihany ny taona tosa tsy rariny zany karama tsy ampy tsy matoto farany volana tsy rariny tsy rariny riavana eo ny lohan'izany rehetrarehetra izany dia mandeha dia niteniny zanak'Israely boky ny Isaia toko fa 7:7 mety ho teninao koa angamba zao le kikiky antsoantso sy seto miafina tsy hitan'i Jehova ny lalako mielina tsy hitan'Andriamanitra ny rariny tokony ho ahy satria efa nifaty aminy ianao efa mba nivavaka ianao nangataka délivrance mihitsy azy ianao teny efa tsisy tsy natoninao zay olona rehetra neverinao fa ho intercesseur malaza kanefa mbola tsisy fiovany ny omaly tsy miova fasairanana sy fahombiazana fampiteny faharavana faly amin'ny laza aminao androany hariva misy Andriamanitra anome rariny anao eto misy Andriamanitra mahita ny tsy rariny maso anao eto ary androany izy dia hanokatra ny lalana rehetra hidiranao ao fandraisanao ny rariny ho anao mafy ny ameninao an'izay mino rehetra azafady ary mamela itsotranao anao amin'ity hariva ity ho tapitra androany ny tsy rariny rehetra natsoanao ry pasteur ananako ry mpitondra fivoriana mpiandraikitra fiangonana rahalahy anabavy ndraindray ny tsy rariny tonga eo amin'ny fanompotsika tsy ambinina miezaka fa tsy tafavoaka miezaka nandony vidiny vindrisy taloha ambany mpangatany ny vozena vavy ho avy ny andro avy ny fotoana hivavaka tsika androany ho tapahtsika androany ny tsy rariny rehetra anome rariny pastera rehetra ny Jesosy manomboka androany dia isokatra amin'izay ny asa fanompoana isy fahombiazana isy fitahiana isy fahakakana isy fitombona isy fahavokarana ao ny asa mpitoroteny rehetra entana be ny foko fa azafady voan'ny rava ny fivorintsika teto
dia ny omana isakafo dia ny antso mpanompon'Andriamanitra ny fianaratso pasteur Justin Rakotondravelo ny antso izy jereko le numéro raisiko angana salama ve ozy sotra ny tompo fananao batisa be nareo eno a dia rahina ny tompo ho any Jesosy ny voninahitra fa vaovao mafaly ozy lazaiko anao a mitoy ny convention ato fianaratso tsy convention ana vita batisa fa convention ana olona vaovao ary zao izy mafinaritra olona manamaizy azy mipapony Jesosy ato amin'ny Jesosy mamonjy nanomboka tamin'ny zoma ozy tsy atonina tsony ny fiangonana ary androany alahady ipokipoka tanteraka ny fiangonana niantso an'ny pastera tamin'ny faritry Manakara misy 5 lahy efa da enida 7 lahy pastera hitanao ve ozy izy ny zavatra hitanay zafady ho fa za niainga tany lady après midi anenjika anao adidy aty Antananarivo dia tsy fantatro vao mafaly pastera lazaina ianao alleluia président moa io anisan'ny toriteny izy lady maraina dia hoy izy tao anatin'le vavaka zay natao izy ka niatsona ny pastera rehetra hivavaka ho an'ny marary dia izay mihitsy ny nahita maso teo amin'ny tandrifinay nisy jamba nampahiratiny Jesosy tao pastera amen dia ozy izy pastera fianaratso ny antso tamin'ny atoandro teo zao ozy ny zava-mahagaga nataon'i Jesosy akoatr'izay fareniny sofinao dia olona vaovao izy tonga dia nanome vola amina million dia zao ny teneny mana hoe ity anisan'ny famampiana sy fandraisana anjara tamin'ny lany rehetrarehetra ary dia zao tsy aly eto amin'ity fiangonana ty tsony amandra-patapitry ny fofonaiko tsy za ihany fanitaranako rehetra amen amen varenareo moa na présidenty sahako nyresahana an'ity eny fa naty ny vadiko aza tao anatin'ny fanomanana ny fianaratso iny dia somary sahirakirana intelo teo eo mivezivezy tamin'ny fianaratso ary ray aman-drenitsika filohan'ny fikambanana dia anisan'ny tena hoe nanome toromarika ny amin'izay tokony ho atao anatsarany-javatra dia rehefa anoratra n'le circulaire dia gaga teto amin'ity enceinte na koron-drano ty andro amin'ny 3 maraina no niteny tamiko ny devoly ajanoana io afa-baraka amin'io nareo tena afa-baraka amin'io nareo tsy mahalala anainga nareo devoly rehetra va ny vohim-peny miaramilako avany amin'ny sud-est rehetra dia fa mba metrapetraka baly izy ao fianaratso fa tsy tafidy tao nareo taitra avy ay izany feo zany podika tsy misy olona eritreritra averyndray mandeha indroa intelo taitsao zao ny teneniko anivoako ianao ry Satana sy maintsy anao izay ary andresy izay avity izay ny anarany Jesosy efa be dia be ny entiny ray aman-drentsika atoana ny ilazan'izany zavatra izany aminy lasa ingana ny azakazaka tety amin'itsy braona itsy dia nanomboka nanao tatitra nakany ambony niakatra teo amin'ny seza fendrianana Jesosy eo tsy ny tenanay no entina ihany tsy izay no lazaina ihany tsy izay no asehona ihany fa enao tonga ihany le fotoana sarotsarotra kely tamin'ny voalohany teo amin'ny stady nisy olana va ihany teo amin'ny fandaminana rehetra vita ihany tonga ny andro fanomboana andro faharoa andro fahatelo dia raina Jesosy niakatra nisan'ny olona tonga ny fianaratso ny ainy toriteny petsaka ny zavatra nataon'Andriamanitra ary any amin'ny isam-piangonana amin'izao fotoana izao fitahiana meopapana satria
velona Jesosy. Teraina amin'ny tompo e! Io frère lalahy vavolombelona nanatro maso fa tena herin'Andriamanitra tsy takatry ny saina ary fibebahana fao bety amin'ny kianjana pasambaza. Tsy toriteny maniditsidina fotsiny fa nakasika ny fon'ny olona ranomaso mpibebahana, ranomaso mpiverenana amin'Andriamanitra ary te tena nahatalantsiny pirofo sy vokatra azo tsapahitanana tonga ao an-tranon'Andriamanitra ny olona amin'izao fotoana izao. Dia raina ny tombo fa tsara izy. Hetsikitsika amin'ny vacances de Toussaint araka ny fitariana napetraka ny tompo ampony ny ray aman-dreny. Taontsika hametraka fanamby goavana no izay rehetra hatramin'izay eo, lehibe no izay rehetra hatramin'izay eo. Tsy aminkerina mpahatanjahana fa mifanan'Andriamanitra irery ihany. Raha voniny voniny tsika rehetra ho avy Andriamanitra amin'ny fitahiny mahagaga ary tsy zavatra etsiketsika ivelany fa ny anehoana ny voninahitra Jesosy eto amin'ity firenena ity ho hita n'izao tontolo izao sy ny taranaka indray miaina amintsika. Hoy izany rahalahy pastera, ny mpiandraikitra fiangonana rehetra, ny anabavy sekoly biblika evangelista, ao ny mpitondra tena, raindray antsika dia mieritreritra tomany rotsan-dranomaso ty tsy rary ny atao tsy mamokatra tena kafinin'ny devoly, tsy mahita fahombiazana, tsy mahita vokatra, dia sauveny ainako ary indraindray ny zanaka pasteur dia mety fo amin'ny asa pastoraly satria ny zavatra hitany dia lelafy ratsiny, fampona tsy mahomby, fampona tsy misy vokatra, fampona sarodalana, katonato irotana androany eny tsy rariny rehetra. Dia aomby amin'izay ianao, aomby amin'izay mpitory-teny rehetra. Asa kivy, asa mametra pediny, mitsangana amin'izao ndray mandeha izao. Le Goliata tsy lavinao maly anjera androany. Le mantan'ny Jeriko nirereta aminao hatramin'izay hitaraboka androany. Amen. Zao ny lazain'Andriamanitra tamin'ny Israely. Bokin'i Isaia 70 lay niteny teo amin'ny 120 hoe miafina tsy hitan Jehova ny lalako, mielona tsy hitan'Andriamanitra ny rariny tokony ho ahy. Dia ao anao sy Andriamanitra namaly. 20 tsy fantatrao va, tsy efa renao va. Andriamanitra mandrakizay, Andriamanitra mpamorona ny farantany rehetra, tsy mety reraka, tsy mety zasatra, tsy takatry ny saina ny fahalalany. Mampatanjaka ny reraka izy ary zay tsy manan-kery ampitomboy ny hery. Itombony ny herin'ny anabavy rehetra, itombony ny herin'ny anabavy rehetra, tombony herin'ny rahalahy rehetra. Dia ho anantoiny na dia ny tanora fanazy reraka, zatovo mety ho lavo fianao kosa. Le miandry any Jehova ela tany akaranao tahaka ny avoro-mahery, andehanao fa tsy ho reraka, hiasakasaka ianao fa tsy ho sasatra. Hoy izy, ho ao amin'ilay anjara ho anao, rariny hoy amin'ny teny, rariny raha sitrana amin'izay ianao androany hariva, rariny raha mivaha amin'izay ny olonanao androany hariva, rariny raha mivaly amin'izay ny fangatahanao androany hariva, rariny raha mahatonga amin'izay le fahakakana nofinofisinao sy andrasanao androany hariva. Amen. Ao anao ny tenin'i Jesosy ao amin'ny filazany tsarany Luka 7:20 ny 9:7 ny amin'ilay mpitsara tsy marina nanatona n'le mpitondra tena manitra, tsy mba nanana na dia vantotra koa mba hoentina any amin'ilay mpitsara tsy marina izy. Tanam-polo zao fikasany ho tongavako matetika eo io mpitsara tsy marina io. Le mpitsara tsy marina koa dia tsy andaniny, voarainy ny dosie
eritreritra kely izy angamba efa nandeha ny kajikajy rehetra otrinona ikajy ho anatiny ty raha ty jereny ny situation le rem-pianakaviana nakapa aza tseny atongony mahantra sy mavomavo malotoloto fitafiana zao izy nataoko omeko rary ny any io mpitondra tena mahatra io fandrao maketo amiko mandrakarivo ka anao zay ampasosotra hoy Jesosy andininy fafitolio ka valambivolo eno izy elazany le mpitsara tsy marina ka Andriamanitra va tsy anome rary ny olombafidiny zay mitaraina amin'ny andro aman'alina misy olombafidin'Andriamanitra ve to azafady misy olombafidin'Andriamanitra ve omeny Jehova rariny ianao androany meny Jesosy rariny ianao androany amena faranantsika mitoroteny ho tahin'ny tompo ianao ty misy teny fikasana vakitsika boky ny Salamo 7:30 andininy fahenina Salamo 7:30 andininy fahenina raiso anao mihitsy ty teny fikasana ty ampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava izy ary ny rariny ho anao tahaka ny mitatao vovonana hoana le mitatao vonana ao am'le midi tsisy takona tsy azo takonana tsy azo saromana tapitra androan'ny eritseritsy zay rehetra ty anakona anao tapitra androan'ny katsikatso maloto ny devoly rehetra mitetiky ny amirovilony rariny ho anao eto Andriamanitra mity ariva ity sofiko rano amin'ny anaran'i Jesosy ianao andray ny rariny amin'ny fomba ofisialy anjaranao avy amin'Andriamanitra dia hositany ianao ivany olanao rahalahy ahita asa amin'izay ianao ahita lalam-barotra amin'izay ianao ilamina amin'izay ny dossier ianao ilamina amin'izay ny problema anao ho afaka amin'izay ianao tsy liberté provisoire intsony fa liberté tanteraka da iny tompany eny tsirairay avy mazava aminareo ve le tianao lazaina azafady tompoko enoy ty témoiny azy farany resahako te tahin'ny tomponareo rehetra karazan'olona maro no manantona sy mivezivezy eto aminay eto ao ny manantona mivantana eny an-trano ny président ao ny manantona eto amin'ity toeram-pivavahany ty ao ny manantona amin'ny pasteur Nemezy ao koa ny mba tonga eny an-tranona eny na dia mamovomovoka aza taraina tsy fantatro loatra ny fahakelezako sy ny fahampitiako ary reto mpiara-miasy reto ampanetretena ny ilazana fa tafaraka samy bonaika sotra ny tompitompo hitahiry azy fa dia ny ray aman-drenitsika izany mirehare mizaozao zany ary zay koa teo any an-danitra kely sy bitika izay fa eto am-bavaka amen dia tonga avy any ty rem-pianakaviana anankiray loza sady very vola no voaendrikendrika no efa nihidy 48 heures tany amin'ny famonjana vonjy maika ranomaso vonjeo a pasteur mbola matenga ny zanako hoe samy tany alehako iady amin'ny olona lava tanana amin'izao nge mivadika mihitsy ambony ambany ene zay ny eto tany fa ny eo amin'Andriamanitra tsy mba tahaka izany dia raha izy fa tiany rariny angely Andriamanitra ao toa tsika hivavaka sera tsisy nininina azo atao
teo am-piandohana ny eritreriny dia hoe mba hitadiavo intervention, mba hitadiavo intervention. Ianao ve tsy mahalala ny anina, tsy mahalala ny anina, tsy mahalala ny anina? Le mpanao intervention tsara indrindra no atoroko anao. Jesosy no anarany, Jesosy no anarany. Zay olana rehetra nentina teo aminy teny va, zay aretina rehetra tonga teo aminy tesitrana, problema rehetra tonga teo aminy lefina, ary androany izy ifanena aminao, ifanena aminao, omeny anao ny anjaranao androany, 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 androany. Inona no niseho? Reo izy rehefa nazavaina teo le zava-misy, atokianao sera, ranomasy tsy mamaha olana, fisentona tsy mamaha problema, fifaliana ho an'ny devoly mahitanao miakatra tension 18, 19, 20, 21 dosiny devoly. Quel fils dia AVC io, quel fils dia arrêt de cœur io, quel fils dia tena zay vitany amin'io. Sofa tonga teto izy, netina mibavaka, netina mibavaka, netina mibavaka. Eo mpivavahany eo zay dia maneno tsy akijanona ny telefonina. Farany raisiny, zafady aloha izy fa sao dia misy zavatra mifandraika amin'ny toedrara, raisiny telefonina. Allo? Manenina? Eka le zanany ihany koa, nienjera ve ny andavarangana. Zany ny tena hoe rehefa ho avy ny tsy mety, na ranona pango aza mety hisy voay. Lozato, lozato, lozato. Sotra ny tompo lehibe. Na inona miseho any sera, alao hoany zay hoany aloha fa andao tsika hivavaka aloha e. Nalefa amin'izay mivavaka. Zay eto mivavaka. Andriamanitra manomboka mandamin-javatra, mandamin-javatra, mandamin-javatra. Vita ny amenina afaka 10 minitra, tsy naninona le zaza. Nanao ana le zaza tao? Efa izy ry manosika brika ry ananiny ariry. Zao any izy sera, mandehana dia aza mitebiteby. Voaka ny vavahady eo ianao. Efa miandry anao ivela ny vavahady eo. Vaolana ho anao. Asa taitaitra mihitsy. Ray volana katroka androany. Tsisy tohiny le raharaha. Tsisy tohiny. Tsisy tohiny. Tamin'ny atoandro teo izy nandefa mesazy. Sotra ny tompo pasteur. Azo le vola. Azo le vola. Tsy votsitra amin'ny marché. Ary za dia nanome fialantsiny ny lehibe ny mpitandro filaminana, nanome lela vola hoe tsy netiny nataonay. Aikay tena tsisy idiranao mihitsy ty raharaha ty. Tena mahagaga an'io Jesosy tsika io e. Aza malahelo, anjaranao androany, anjaranao androany. Ho sitrana amin'izay ho ahenao androany. Ifa amin'izay io problemanao io frera androany. Mandehana amin'ny fiadanana sy ny fifaliana fa Andriamanitra merary no anao e. Rakizy izay misento, angamby anao ilay iarany tsy rariny fa nilikiliany dia matsapa tena mihitsy. Toy izany kany nahazo an'i Davida e. Mba miresaka izy ao an-trano, mba miresaka. Jereo fa rehefa tany etinaty, hoana henony feon'i Davida le zokiny. Tonga dia migrandy. Le zalahy mientaenta ndray izany henoko any ananiny izany. Aizy ngara tena maditra mihitsy. Avy! Davida fatany tonga dia niroitiny amin'ny sofiny angamba. Efa timpiry teneny ny rangahy tsy andehandeha aty. Ina makaisa zao ny ondry. Io sy Davida. Sa nge mba miteny nge zaka maninony. Raindray tokoa tena ohatr'iza mihitsy le manjoa anao. Raha ny hafa miteny dia voromanga, fa raha ianao no miteny vorondolo. Tapena mbavo, tsy vela hiteny, totofana, ary tsy rara iny, akaba any amin'ny tokantrano, any amin'ny fiarahamonina, any amin'ny sehatra misy anao any, dia marary ny fonao. Maratra ny fonao. Fa sinona moa. Ho loatra sao ve ny fiainako any amin'ny fanjakany lanitra? Tsia. Ho vahany Jesosy eto androany zany. Ho vahany Jesosy eto androany zany. Ho porofony ny tompo amin'ny fanomezana arariny ianao, fa olona misy valeur ianao. Olona misy valeur ianao. Vehivavy manana tompo ambity ambony ianao.
Lehilahy manana tombam-bidy ambony ianao satria ny rano Jesosy ny vidianany ianao, fanamasina nataony aminao. Asa komplexa intsony manomboka androany, mijoroa amin'ny finoana sy ny fatoka iny. Misy Andriamanitra hiara-dalana aminao, anome rariny ianao miatinao rehetra 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 rehetra. Isaiah now rewrite you. Isaiah now rewrite you. Isaiah now Jesus you. Jesus.
Sotany fanikafanao ny lanitra amin'ity arivariva ity. Idinanao amponinahitra eto anivinay. Amidra fosy amela eloko.